Verina ndray ny tantara tadidinao teny amin'ny ay ve izy hoe nampalahelo ane de le fionana tokony hafinaritra be lasa nanjombona tamin'ny tantara ny fiainan'ity olona taty marina sa tsy marina aloha zany e to olio de tsy tokony iresaka an'izany tsony fa maty mahita an'le sary tamin'ny nisy demoniaka ny esana le devoly zay tsy ala fa inany tsy mampiala anareo entanay mbola ao inany entanareo loloavinareo vokinareo miteny hoe otahiny zay raha mivoaka otahina raha miditra otahina ozina vao mivoaka ozina vao miditra loloavinareo zay inary zany loloavinareo zay zany inary tiandro manjakare ny tady izy inary loloavinareo zay ina ato amin'ity trano ity elany mpanalahodiny nangovotra ny tanana nahita hoe ty sary ny dadabe andrereo tao amin'ny famadiany ty kay no mahatonga azy ireo milolo oziny ezaky nivoaka sy miditra ao an-trano izy mianakavy azonao am'izay ve le izy satria olona efa maty io tsy tokony ametraka etsony fefa mpirina hatramin'ny adino hatramin'ny fahatserovana anazy de aprime re olona reny na adorana mihitsy raha azo atao mba tsy amerina lay tamberina de anangatanana ndray zao nareo hoe karaha miaraka be debe le sary afandray zay efa tsy azonao hoe rovitina kely le voany hoe alako kely aloha ny anazy rery de natsika tambatra za fa hoe ndandray le izy mitokatokana rery iny raha azo atao zany sao de tezeranareo ndray hoe paster kely mahatsara ane zany mamora mikatona ninny zany fery satria isaky mijery anao de maninona mahatsiaro fa kosa raha tena le noentina tamin'le fato mihitsy tena tsy diskutena mihitsy iny raha fifoazana fa tena tokony tsy maintsy dorana miaraka aminy iny voalaivina de alana le de dorana mihitsy ny sary iny satria efa ny famafao tany amin'ny fatany za tsy anao an'le terme hoe toy izy io any nge de andramo hoe fa ratsy be zay terme anankiray zay fa raha ny tokony izy tonga de dorana fa raha hoe sary ny tavela tao an-trano indray zay asakasakareo ny fanaminy akanjony alefaso any mba mivoatra be any le tsy nanaovanyle andre raha ohatra ka zay mety aminao fa le mahateny akodiny le teny akody mihitsy tsy maintsy dorana le ntsika ny alainy iny na le ondany doranareo daholy raha vao fifoazana ny resaka feno ody be daholy reo agay indray misy an'zany efa metsika kosa zany agay misy an'izay hoe maloto ny faty averintsika maloto ny faty averina ihany maloto ny faty maloto ny faty ny ody tsy mandaitra raha vao tsisy vovopaty tsy mandaitra tsy sisy zany de zay mahatonga ny hoe maloto ny faty tsy mikirakira faty fiangonana vidirana faty tokony sy esan'ny dekona sy mimpiandry aloha vao miala mivoaka ny faty de roanany de voleo ampiangonana de zay tokony atao zany rehetrarehetra zany maloto ny faty zay nga mba makasika an'iny manjala lasa nitatra be tany am'le inona moa le fatsika fa raha azo atao doro zay fantanina vany aminareo makasika an'izay voatanisa teo zay zay fomba rehetra horoscope tsy mijery an'izany tsony ay ray aman-dreny be kato miarabanao ray aman-dreny miala tsy va somary miverina ry amin'ny voalohany am'le resaka fanampanahozina tamin'ny voalohany mantsy pastera zany teny teo hoe vavaka de misy fandroana devoly izany afaka atao délivrance de eo am'le fanampanahozina ve afaka atao délivrance ihany koa tompoka le fanampanahozina farany iny saotra tomboka ameko any amin'ny farany mihitsy zay mihitsy ny fehezako anazy rehefa aveo vita ty fanampanahozina ty zany tiako fantatra mihitsiny fa hoe zay voaozina de matetika tsy tapaka mihitsiny filazany sasany azy fa misy zany hoe mandehana amin'ny ray aman-dreny zay nanozina anao de misy ray aman-dreny tsy manome mihitsiny de tsy mamela eloko anao zany de atao ony reny satria maty le olona de le fampianarana ato mamay be mihitsiny nefa ny anao tsy mamela eloko anao le olona zay mihitsy ny tiako sotra tompo tsotra mivaliny raha misy olany adamiko de atapaka ny ozy raha vela izy de mifamela aminy mamela izy soa zay averintsika mamela izy soa zay tsy mamela izy soa ho anao koa zay fa ho anazy tsy namela ratsy loza miantona ho azy zay ihany io ny anao ny navelanao fa alao izy azona ny anazy raha zay mety aminy ianao nanao za tompoko mangatapy te za tsy amela an'ity mihitsy ohatra azafady eny ary de ozy Andriamanitra hoe satria efa hitako ny dia tongotra ao tany
dia tapaka ny anao hatreo. Mazava aminareo aloha viatra hoe dikan'izany a tsy atao. Raha efa maty le olona tsisy tokony ho andehanana makany hoe tady ô fona aminao ampasanao a sy rehefa tsy mahay teny izy hoe tsenko tsisy eniny tsy mila makany. Mamay de tokoa le fanapahana ozina satria amin'ny 50 isanjaton'ny mampipoinsa amin'ny fiainantsika dia resaka ozina avokoa. Marina koa le nyteneny teo hoe misy miteny manao hoe tsy tapaka mihitsy ny ozina. Dada mihitsy no nilaza manao hoe Jesosy nilaza tamiko tsisy an'izany olona ozina tapaka ray manontolo izany izy amin'ny ankapobeny. Anazava ndray tsika tsy hoe tsy tapaka ny ozina fa mandra-pahafatinao dia misy zavatra ampahafantarin'ny tompo anao foana ny fahotan'ny razanao sy anao. Ny ozina zany akory tsy hoe tsy mahatafiditra ny lanitra tsy izay loatra fa mampavesatra anao amin'le asa ataonao ety an-tany le izy. Azonao ve zay zany hoe eloko ny razana tany a dia raha ohatra misy mifahafatesanao Andriamanitra tsy nanontany le razanao tany fa rehefa mibebaka ianao na Jesosy dia voavonjy ianao fa le vesatra fotsiny ianao ety an-tany no mavesatra mandra-pahavitanao ny asanao. Fa ianao zany mandra-pikipinao mety asehon'ny tompo hoe nareo koa nanao an'izao ibebandra io dia mety amin'ny herintaona indray dia hoe nareo koa nke nanao an'izany dia eo indray anao maninona bebaka. Tsy hoe le oziny fijangajangana akory ny tsy tapaka mandra-pahafatiko fa misy zavatra hafa foana aseho an'ny tompo ana mety isa-taona. Asa mazava aminareo ve zany resako zany zany hoe misy zavatra ao zay tsy maintsy fantarinao mandra-pahafatinao. Zavatra misy zany resako aminao zany misy zavatra ao tsy maintsy fongorinao fantarinao hatrany amin'ny razambe. Dia niteny an'izany Jesosy satria niraisiny dada le kahe dia izy hoe ozina dia hoe tapaka daholo dia ozina tsipony dada orin'izao izy dia hoe fa maninona aiza koa misy olona tapaka ozina 100 isanjato zany. Mandra-pahafatinao mety misy asehoan'i Jesosy foana hoe ozina nareo koa nanao an'izao. Zay nge mahatonga le hoe raha tapahana ozina dia tsy ndray andro androany zao zany tapahana ozina tia ny taratasiko fijangajangana nangalatra satria mpiasan'ny tribonaly mpiasan'ny domaine mpiasany tsy matokololo mihitsy koa zao tribonaly sy domaine zao fa maninona oriny hoe voalaza ka mahatonga manao an'izany ny fitaraina anato anatin'ity telefonako ty makaleo amihitsy. Misy mesazy ato raha vakina ataontsika hoe 70 30 amin'izay dia resaka fitsarana fotsiny. Tsy rary ny pastera zao ny eny tsy rary ny pastera zao zanakay tsy rary ny tsy hitako zaho tsy mpiasa amin'ny fitsarana tsy hitako zay atao amin'izany. Dia lasa ohatrany hoe voateniko foana satria mikaikaika be le vahoaka malagasy amin'le rariny tsy misy rariny eto Madagasikara. Azonao ve zany mahantra zany dia tena ohatrany efa voazona mihitsy dia tena marina zao tena tiany marina fa io dia vadika tsy marina io zany koa dia miteraka inona ozina. Dia mba hitany sako an'izany aminareo nge ohatra mba tiana ho tairina mihitsy raha misy ato aminareo reo olona misahimy joroa amin'izay nijaly reo mahantra kelin' Jesosy reo saly zay tao amin'ny fikrimi miantso avindao iara-iasy nareo sahimy joro miaraka aminay tsy tafavoaka rereo zany ianao hoe tamin'ny andro filoham-pirenena teo aloha nisy malagasy saika navita helikoptera nitapahany ny tanany anankiroa. Zavatra misy nge zany sasa inge nareo ka milaza hoe mahavita petrolina amin'izao na lasantsy tambarany karana nareo dia tapahany ny tananareo. Teny an'izany aminao tsy raha itendray hitatra ve zao paster ianao ve dia mieritreritra fa tsisy vahaolana mihitsy ny delestazy. Vahaolana tsotra eny hoe langa ny devoly zany. Za eto génie électrotechnique save miona amiko ny filoham-pirenena meko azy mpanao électré hoe panao filoha zavatra hafanana be tsy lanitsika io asivy eo anosy avaratra io tany malalaka be anosy avaratra ngeza be io aza mena olona tsony tonga dia panao ray manontolo fotsiny. Inona fa matsimbola amin'izany ajanony aloha zay zavatra tsy important fa vonjeo aloha le olona amin'izany azo vahany fa misy olona tena manakarenany amin'io ao dia tsy manaiky mihitsy izy ikitiana an'io natapaka isan'andro ao raha ny jironao dia za dia mampianatra hoe raha tsy mijoro mirahintsika mianakavo hoe tsy mety io tsy manonga-panjakany zany fa milaza n'inona zany tsy rariny. Autant-que malagasy ny tenenako an'izany hoe misy kosa ny tena tsy rariny dia miantso olona ikambana andao hivondrona rahalahy andao tsika mpitsara ianao maty rery ianao raha hijoro eo fa andao hiaraka fa rehefa maromaro tsika sarotra ho azy ny animba amotika antsika mianakavy hiaraka hijoro. Nisy lalahy zao tany navita nandoro plastika dorana amin'ny hafanana 400 degré dia lasa mivoaka lasantsy. Aiza zao le rahalahy amintsika amin'ny teny zao tsy fantatra eo aiza plastika be dia be araky ny tanàn'ireo zany raha dorana mahavita mamoaka lasantsy io fa tsy afaka manao
satria mpanamana hoe tandremo manimba ny finananay zany de tapahana oziny tsika satria domelona fotsiny hoe mety zany vavaka ny anay de ety miandry etsika fa akoatra mivavaka nge tsy maintsy arahana asy misy asa aho rehefa afaka am'izay letsika somary mianany zay iatsika rehetrarehetra misy vaolana ny zavatra rehetra fa tsy finiavana anaovana azy fotsiny atsofa migasy re olona manampahaizana de zay matokony hoe ny 10 isanjato ny fahoritsika angamba ozy fa za tsy hoe zay mihitsy no izy de resaka oziny miana antsika na de fa hita hoe misy zavatra azo atao raha de maninona na rehefa tsy mba tratrany zany amin'ny fiainana ohatry hoe midororora azafady le fitenenana ohatra midorororo zany tsika misy zavatra hitanao fa mety fa izy andraso aloha fa ataoko iny rapitso andraso fa ataoko mihitsy iny rapitso andraso iny fa ataoko iny rapitso tonga ihany rapitso tsy vita efa apotomoty am'izay hoe inona moa le natao tamin'iny inona moa de zara raha vita am'izay le izy tratrany zany rehefa tsy tratrany zany ny antony mantsotra ihany ny firenena ray rehefa tsy tiana irotaka sy andro sy lazany heviny de ampahantrainy rehefa mantra izy de tsy manam-potoana anana réflexe sy temps de méditation ntsony de tsy manam-fotoana fa tsy hitadiavana vola sisy ka ninina am'tranga eo de tsy hafa mihetsika fa mitady vola io androany zay ihany manaraka ampianarina reo natao hoe politika avolenta fa pastera koa mantsy ampianarin' Jesosy kely politika avolenta ihany fa asa ngamba tsy hoatsy mety mba irotsaka ihany rehefa amin'ny fotoana mapety azy mety mba holany resaka ihany koa zay fa tianao lazainy hoe le oziny miazona atsika ka tsy maintsy tapahany zay atramandrapikipo masonao zany de misy fampahafantarin'ny tompony hoe ozin-drazanay koa nanao ohatran'izao ay ny ozin-drazanay koa masika ay ny razanay koa nanao an'izao de mila fantariny reny zay ngamba mahakasika an'le valiteny le nenteto mihina fa nazava-by mihitsy le valiteny sa mbola misy mazava aloha ve le valiteny le nenteto mazava tsara sotra to nena zany tsy fanontaniana fa le oziny le manatra voninkazo isaky ny 1er novembre taloha zay tena manao an'izany foana fa noho ny janona satria nandeha nanatra voninkazo de saika nanao accident teny an-dalana tsy nandeha mihitsy le tomobile de nanomboka teo zany nitomboka teo le fiara de nanomboka teo zany de tsy nandeha nanatra voninkazo asika tehaka kosa fa afaka tamin'ny fanaterana voninkazo izy mahagaga fa nivaditsika ohatrany tsy mba naterantsika voninkazo ty seriny voninkazo izy nareo ka mbola velona izy ka tsy mivelona ve ny tokony amena zavatra tsara maty finosanao lamba tovangana ohatra iny nefa mivaleran-dambanao 50 000 raha be indrindra za zany mampirisika anareo nitafi tsara de zao velona zao aloha tatena zao ianao no hitanay mandeha tsy maty vo hoe chevalier de l'ordre national de la grand croix de luxe de zao inona tsy ny arika zanahy zay tena ataoko inony zany fa tsy amby zany amy zao zany ny fantatra voninkazo moa zany aterineny am-pasana ho an'izy valio ny fantaniana ho an'izy le izy le maty eo am-pasana mamo tia vonikazonao satatafoko maray mba minala voninkazo ray zay raha alina tandremo fa sao diso hevitra ny maty tsy mahalala na inona na aloha veritsika zay ny maty tsy mahalala na inona na aleo ambo velona toy izay lioana maty ny lioana tompoko de tena valeur be vola be zany lioana zany matanjaka biby tena enjana mpanjaka amin'ny biby fa ozy Andriamanitra rehefa maty izy tsisy ilaivako azy akory eny ny odiny mety azo hitafina ny tsinainy tsy haiko zay iny hafa iny fa aleo mahita lika gasy kely anankiray toto ty mbola mety misy azo ampiasaina anazy mbola mety miambina tanàna io mety aleo mahita an'izany toy izay lioana maty mazava aminareo ve ny tiana tongavana amin'izany tika zany rehefa maty de tsisy ilaivana azy tsony zay de aleo rehefa nizaniza maty de valina treo ny tantarany tsy miasa tsony izy fa ny tantara zay mety hoe soa nataony hoe raha velon-janahary zao reny tantarany reny ozina manaraka an'izay fa sao laza lava loatra leo amin'le zavatra ozina voalohany avy amin'Andriamanitra ny ozina faharoa avy amin'inona moa izy teo avy amin'ny olona de tetiavinareo daholo rehefa olona nanozina anareo de ndana mifamela ozina fahatelo avy amin'ny zavatra ny ozina fahaefatra ndray tsy hoe zay mifilahatra tsy zay akory ny filahatra amin'ny fambazavo tsy nandatra azy ny ozina fahaefatra de avy amin'ny tanàna sotra tompoko sotranao eny ny oziny tanàna io ndray ny ozina fahaefatra ahoana ndray le oziny tanàna pasteur ny olona eo amin'ny tanànaneo de ploka loka kely dolo izy mianakavy 5 ambin'ny folo
telo amby folo matsilay iny efa nzay de anao mifindra mipetraka eo lasa poloka kely koa anao mifindra amin'io tanàna io satria le tanàna misy oziny iny filokana misy zany sa tsy misy zay mipetraka eo amin'io tanàna de mahantra vadiranovana misy oziny pastera mpanofantranonay tao maty ny zanak'le mpanofantranonay tamin'ny voalohany de nisy mpamofantranony niditra indray aminay de nagaga pastera fa maty koa ny zanany de nisy ohatran'izay dikan'izany le tranonareo zany misy oziny tsy fananananaka na fahafaty raha vao ny zavatra ny afatana oziny tanàna tovy daholo mahazo an'ireo olona reo zay le tanàna nyteneniko anareo zay nke any akaikina talata ny avarabaratra talata any nyteneniko anareo hoe zay manana camion sy fiara de mandeha kely eny amataonataona de miraraka am'izay izy mianakavy de tena ny aiky le olona tany hoe zay avany rehetra ianina pastera ohatran'izany nanana camion niana fa potika izy zao ianina ohatran'izany hatram'le nieny mihitsy ara teny hoe zay koa ohatran'izany nanana camion potika zay amintsika amin'ny teny zao tena potika ny camion tsy hita hoe ahoana fa de ny sasany alain'olona sasany satria nisy ozina lay tanàna de ny any ataonay rehetrarehetra any de io makavary de amidy eo andravoangy makavary zay daholy tsy misy mihoatran'izay zay fa mpivaribary zay rehetrarehetra de manakarena ihany fa avy eo totona manakarena ihany de rehefa mifantarina le izy de hoe ny famaly andrenam-pomerina sio le taranakareo de nozonina andrena zany tantara tamy fa tsara ny alalanareo andreny zokiolona reny zay de le oziny tanàna ny atao hoe oziny tanàna de hoe ny olona ray manontolo am'le tanàna misy itovizana daholo ny fahavoazana misy itovizana teraka tsy manambady ny akamarony ohatra tsy mihoatra ny tesainky ny eo am'le tanàna misy olona foana eo malemy misy olona foana amin'io tanàna io misy koatra n'zao tanàna tany avaratra tany zay miopy kisoa am'le tanàna de maty daholo zay kisoa opiny eo de misy nanozina zany hoe tsy azo opina kisoa lay tanàna mazava aminareo ve zay zay miopy eo amin'le izy de tsy mahavanina fiopina de misy oziny de tapahanareo fotsiny oziny lay tanàna de vita zay le ozina fahaefatra ny ozina ambony sisa rehetrarehetra de le voalaza amin'ny baiboly hoe voaozina zay manao atsirambina ny asa sain'i Jehova atao de raisinareo noty koa zany ny fanaovana atsirambina ny asana sain'i Jehova atao de mahavoaozina koa ny tsy fanarahana ny voady zay nitaterahana sa Jesosy azo tamaky baiboly isan'andro a Jesosy eto anatrehanao manaika voady ianao de tsy nahatateraka de tratra ninona koa ianao ozina mampiteraka ozina de aloha tsy mivoady raha tsy te ho voaozina aza mivoady nisy fotoana tamin'iza tany Ambom-pionana voady daholo raha tahiny manakarenao pastera ividanako moto ianao raha izay lasa iny nanakarena ihany iny tamy fa tsy tonga amin'ny motoako tonga ndray ny ray za pastera raha zao lalana mihaiko moto ianao lasa iny roa zay farany lasa tsy taitra ntsony zay miteny ianao kosa hoe vidy moto anako ianao izy zao hoe fa nandeha any mivoady tsisy mahatateraka raha za mampahery anareo ny tsara indrindra raha hoa tsy miteny zavatra amin'ny olona anankiray fa tonga de ny manao ny tsara indrindra aleoko misy mahita olona tsy niteny tamiko tonga de nanao soa toy izay ny laza nefa tsy vita fa lasa makarary andray mieritreritra le izy ohatrany hoe lasa malahelo ohatran'le tantarainy pastera Mioringa tena marina iny nisy lehilahy ray zay tsy nanan-kitafy tany amin'ny faritra mangatsika be tantara tena nisy ny tantarainy iny nandritry ny taona maro teo le lehilahy io tena tsy maty tsy naninina fa zaka amin'ny foana ny atsika ndray andro nisy lehilahy nampanantena azy sao se meko akanjo tena mafana se fa ndra sao meko anseny akanjo mafana ay tompoko manantena akanjo mafana lasa ndray andro tsy tonga ny akanjo mafana roa andro tsy tonga ny akanjo mafana telo andro taorina maty le raha lehilahy rehefa natao ny fanadihadiana hoe naninona ty lehilahy ty ny maty tamin'ny fotoana ny tenenan'le rangahy hoe omeko akanjo mafana ianao de nanomboka tsy nanana an'le résistance ntsony ny sainy fa nanantena izy hoe isy akanjo amin'izay zany raha pitso azonareo ve zany de niena amin'izay le kapasité ahafahany miaritra ny atsika de lasa tsy zaka ntsony io saina io mantsy azo volavolaina ohatrany zany tadidinareo ve hoa le hoe stia fanafody tension tadidinareo de le famataranandro kely apetaka amin'ny tanana nanao ve nareo sa tsy nanao aniny na metaka daholo koa reto vahoaka malagasy voaka ny resaka tanteriny hoe le famataranandro kely iny tsisy dikany fa famataranandro tsisy ninina ao anatiny eo nefa zay nametaka de hoe tena stable mihitsy ny tension quoi stable mihitsy ny tension quoi
nenjehan'ny fanjakany ny groupe iny rehefa ave satria zavatra tsisy dikany ka le zavatra namidy fa mba hoe famatara fa le finoana ao tao anatinao netrehitra hoe zany fa mipetaka ny famataranandro miaro amin'ny tension de ohatrany tena intoko anao fa ohatrany nanomboka tsisy tension anao le saina no mivolavolain'le zavatra de misy fotoana zany ny saina io afaka atao ohatran'izany azonareo ve zany resaka ataontsika zany de aleo tsy ny voady tsy tanteraka miteraka ozony ny zavatra antakian'Andriamanitra ao amin'ny baiboly rehetrarehetra ohatra ny hoe aloavo an' Jehovah ny anjarany de mila atao zany re tompoko ozona daholy de soratanareo ahoana am'izay le fanapahana azy tonga tsy amin'le ray aman-dreny atsy am'izay mandeha ny fotoanantsika rehefa voasoratra ao ny dadanao ny anazy ohatra hoe Rasolo Nirina ny anaran'ny papanay de nalaiko mihitsy ny ana hoe avy amin'ny dada Rasolo Nirina eo ny dadabe anay ty ny dadany dadabe anay ty ny dadanay ty ny ana ty ambany ty de nalaiko koa avy any mamanay tiako le mamanay tsy tineniko ny anarany fotry manarika eto izy raha mifahitako azy sady menamena tsy izy raha vaveo zay de tintininy ny anarako sa ty any le mamanay zay ty de ny ana tsy tonoko fa ao le anarany faharoa rehefa soratako tao daholy hoe reto avy araka le nytany saina teo ozimbava ozin'ny teny ozin'ny tanàna ozin'ny fijangajangana fampotsampy oziny zao ty ny dadabe ty ny dada ty ny anaty ambany ty am'izay vita ty ny dada de vita ohatr'izay ny mama nanantona mpiandry am'izay bebaka aloha bebaka am'izay ty ny bebahako am'izay reo soratra Jesosy io ty ny fahotan'ny razambe anay io ny anarany io razanatra eto io reto avy am'izay Jesosy de manontany ianao hoe fa nga pastera tsy efa mibebahana le ny soratany de anazava aminareo mihitsy aleo ho samy hafa ny temps de réflexion anareo sy ny fotoana hibebahanareo ny antony de zao misy fotoana mipetraka fotsiny mamantatra fotsiny mangataka amin'ny fany masina hoe inona ny fahotana de mamanga mifanay fijangajangana sy soratanao fijangajangana inona koa de noinge efa misy tena misy zavatra miresaka mihitsy eo amin'ny lohanao hoe ho anareo zay efa mahay an'izany de mahalala an'izany tena enonao mifanahy mamangy de le zao koa de le zay soratana fotsiny aloha de le zao koa de iny izy tonga eny soratengana daholy vita soratra anao ty mety herinandro da tapa-bolana zay vao vitanao alaivo tsiraray am'izay Jesosy ibebaka am'izay vakiko Jesosy ny salamo 52 moa sa 51 hoe mamindra fo amiko Andriamanitra 51 iny de rehefa mibebaka eno tsara rehefa mibebaka de tonga de liturjia fibebahana daholy ny atao mazava aminareo liturjia fibebahana de zao ny salamo de salamo fibebahana 51 inona koa ny tsy fibebahanao ho an'izay mahay nisy be deabe ny fibebahanao mamindra fo amiko Andriamanitra ary ny hira koa de hira fibebahana daholy 409 400 tsy haiko inona daholy reny fibebahana reny de ataonao reny ibebaka ianao io manao salamo fibebahana mamindra fo amiko Andriamanitra araka ny abean'ny famindram-ponao vonoy sasao madio mba ho afakeloko bebaka ianao ny am'izay de manao hira ray ianao tsy haiko zay hira maresy lahatra anao ao anatin'ny fibebahanao na le ity lay zanakaonany mireo anao vita zay reto Jesosy ny fahotan'ny razanay taony razanay Jesosy ianona ny anarany jangajanga reo Jesosy mamindra fony am'izany fijangajangany zany efa eto le fahotana de tononona fotsiny sisy mifona tsy amerina an'izany tsony Jesosy zasy ny taranako tsy amerina an'izany tsony mamindra fo amiko nandeha ndray fanimpotsampy koa Jesosy de tonononao tsirairay daholy le voasoratra tao zay zany le tena hoe antsipiriany vita ny andada bebahanao koa le amin'ny mama vita reo rehetrarehetrareo afaka manantona mpiandry am'izay ohatra na le mifahobelo de tapahanao any mifahobelo miala tapatapaka am'izay ny ozin'ny fampotsampy sy rehetrarehetra azonao atao koa nefa ny hoe tiry mpiandry tena mba tiako tapahanareo mihitsy ty le voaoziny de mpiandry am'izay tsy anina be tsony fa tena efa hitany eo de zay nge raha ny tokony izy mantsy asa mpiandry mihitsy le misikotra anareo an'izany teneniko zany ataoko zany zao le asa mpiandry ao anatiny de hoe nareo ve manana razambe izy ny anarany ianina fantatreo ve ny fahotan'ny razambe anareo nareo ve fa nandeha tany famadihana nareo ve zany nge le asa mpiandry atao amin'le cure d'âme io
izao ataoko zao zany le asa mpiandry de efa mioko anareo zany za zany efa misolo tena mpiandry de nareo fa mandray fotsiny sisy nareo ve efa teny amin'ny razana ny didiny impito bebao zany fa namaritra antaranaka fito mandimby nareo amin'ny mididiny impito iny ay tena mifony nareo efa ninana bombo teny amin'ny doany raha voan'ny diabeta daholo nareo raha voanina zany bebao nareo ve ohatra de eo dinika am'zany zany de adiny roa ohatran'zany ataontsika zany raha kely indrindra ohatra zao eonatsika zao tena resaka fotsiny fa tsy hoe bebahana fibebahana fotsiny fao be de vita en détail tsara mihitsy le fibebahana am'lay fanapahana oziny vita zay de raisy mpiandry tsy kamokamo koa mpiandry manao an'io ozy le mpiandry tany mbo mangarovy zay satria matetika any manapaka ny oziny io fa tsy vitako aty-tsony de manapaka tsy rairay iny ve pastera de ho tapahanao tsiray eno zay zay le fahotany lasa manomboka ty amin'ny dadabe anao ny dadabe amin'ny anaran'i Jesosy tapahako ny ozina avany amin'ny razao fitsangatsangana tsy manan-kery tsy manam-pianany amin'ny farimiatrafo tsy manana anjara mitaranaka fanamandimina tsony ny oziny finanam-paraky tapahako amin'ny anaran'i Jesosy ny oziny finanam-paraky tsy manan-kery tsy manam-pahefana anao sy ny taranaka fanamandimina any amin'ny farimiatrafo ny oziny fijany filavody tapahana ny oziny fitsangatsangana tsy manan-kery aminao sy raha eny taranaka fanamandimina atsipy tsirairay daholy revo soratra rehetrarehetra reo za aloha tsy mahay an'le fahobe fotsiny hoe tapatapatapaka any zay any zay hoany tsy maninona fa de tapaka any izy rehetrarehetra za any zay any izy rehetrarehetra fa tononona tsiraray ny anara mihitsy ny ozina avy any amin'ny rasoa ny oziny fijanga na de nijangatsanga ary nyle namana pasteur namana farany tao amiko tao zay natamba le izy dadabe anay nijangatsanga ozy izy bebe anay nijangatsanga pasteur tonga de natambatra ray fotsiny hoe jangajanga dadabe sy bebe tsy amvalino tapahana manokana mihitsy fijanga satria fijangatsangany rasoa tsy mitovy sa dadabe anareo be niaraka nijangatsangana anao zavatra anankiray sa tany amin'ny olona ray izy fa samy nanana n'iny reo fijangatsangany de tapahana manokany hoe rakoto fijangatsanga avy any amin'ny rakoto tapahana amin'nara Jesosy de vita ny rakoto fijangatsangany avy any amin'ny rasoa koa tapahana tsy anakery de ozy nareo fa nahoana ny ohatran'izany tsy ahatonga anao tsony ny atsembohana amin'izany manapaka an'le ozin'ny olona ohatran'izany hitanao zao atsembohan'ny pasteur zao tsy mora manapaka anao amin'ny oziny de aza miverina amina lotsony ianao fa tsy mora manapaka ny oziny io de zany mahatonga ny olona miorina rehefa avy eo hoe tsy hiverin-dalana tsony satria ka tsy mora le manapaka oziny mazava aminareo am'izay zany rehetrarehetra zany de misy ny atao faobe ohatran'le atao teto niaraka tamin'ny ralaliva fa misy hoy ny ray aman-dreny tsy maintsy tsiponina daholo am'izay zay le hoe hota tsiponina sy ny rehetrarehetra misy fa vetivetika aloha ny antononanao mazava aminareo am'izay ve aloha le izy amin'ny akapeny azo atao zany le manapaka ozina faobe fa misy ny tsy maintsy atao amin'ny atsipriany tena hoe tsy maintsy atao ohatran'izao de na tompo mahalala anazy nareo azafady tompoko eto misy olona manana olana amin'le zaza autiste de hoe ozina avy zay autiste zay eny tompoko ozina avy aiza ny autiste ka ny ozina nge mazava azy moa zany raha hoe nalalany hoe ozina de hoe nisy efa autiste ve le tany ampiandohana azonareo ve le izy nisy autiste ve ka raha hita hoe nanaranaka ny dokotera mantsy ny anazy tsy hainy loatra le terme hoe ozina fa rehefa any amin'ny dokotera nareo de izy hoe héréditaire ny atao hoe héréditaire nge de hoe mana ranake raha vao ny dokotera no miteny hoe tena nanaranaka taminareo ny diabetika daholo nareo tapao fotsiny de vita tsy mitoetra ela zany tsony io taparaha vao héréditaire izy de tapao fotsiny fa mety ndray hoe tsisy autiste mihitsy tany aloha-tany fa nanandrana nanala zaza le reny teo aminazy am'izay ohatra zany fa tsy izy nanao an'izay nanandrana nikitika nanao fanabeazanay zany izy le voariny efa izy le fitenenana tsy afaka le zaza fa teraka ihany de lasa tsy tonga volana satria nisy fahampitehana nako mpijangajanga be le dadany plalo misy an'za mihitsy le dadany nijangajanga tany aiza le be vary be ty Batondrazaka mpijangajanga be avy eo miray tamin'le vadiny de le fijangajangana avany ianao satria rehefa miray ny lasa ny vehivavy de lasa tena ray ry zareo ka raha mpilalahody ty vehivavy ty zany de niray tamin'iny le lehilahy de lasa nisy ody koa ty lehilahy ty avy eo izy niray tamin'ny vadiny de le ody tato amin'ity vehivavy ty nampitainy tato amin'le vehivavy vadiny de tonga de namindra de avy eo le zaza potika nohony am'izay de misy koa zany hoe jerena daholo zany zay zavatra nresahany zay nge nefa niresaka an'izay teto fa mamerina le fanabeazanay zana nge mila fitandremana tsara satria rehefa manao fanabeazanay zana
rehefa miverina hiteraka de au moins 6 mois alo manadio kibo antan'io ny dokotera fa mahay an'izany e tsy hoe nanao fanabeazana izy de tonga tampoka ny zaza nefa fanabeazana izy na koa miaraka aminy ao attention ratsy be mety ho vokan'io satria le fanabeazana izy na de manakana ny zaza tsy ho teraka nefa tonga ihany le inona le zaza de lasa mifamotika de zavatra tokony lasa mal inona moa filazan'izany tsy tenteninako foana e mal formation de zay mahatonga le zaza aveo mety ho autiste zany hoe maro be zany mety antony fa raha ara-panahy aloha zany a de ny mahatonga zay fahasimbana resaka ara-panahy daholo na avy any aloha na avy any am'le olona mihitsy tsy voatery ozina tany aloha koa le izy fa misy hoe za mihitsy namboly ozina tamin'ny fotoan'androko azonareo ve zany teneniko zany rehefa manota de manomboka eo amiko mihitsy misy ny ozina za mihitsy zany namboly ozina mety tsisy nanala zaza mihitsy ohatra ny tany amin'ny razambe anay fozalo ny tanora taty ariana de mety nanao an'izay de nanomboka eo amiko zany lasa misy oziny fanalanjaza de mety misy hafa-jaza ny sanatriny zany ny zanako any ariana any de eo vo hoe tena le fahotany atany aloha tokoa satria oziny teny tompo hoe satria mivononao le tany aloha de aringako koa ny taranaka tereny satria tsy tianao zany tsy tianao de zay nge mahatonga le izy tapahoaingany de nanamarika tetony hoe raha ohatra ka taminareo mbola tsy teraka no ny tapahana oziny zany hoe mbola tsy be voka mbola tsy niaraka tapaka oziny ianao de zay ozina ny tapahana taminareo rehetra tsy manan-kery am'izay zaza teraka aoriana tsony mazava sa tsy mazava zay satria efa tapaka fa zay tadidinareo aorianany iny reny hoe atsika koa tsy ny tapahana oziny de tapahanareo am'izay iny zaza iny re misy vaovao tadidinareo fa raha to kosa tsy taminareo ny vady mbola tsy mpiandry tsy ny tapahana ozina teraky nareo de tsy maintsy tapahana ozina tsirairay avy daholo nareo mianakavy ao an-trano fa tsy hoe tapaka ny anahy de tapaka ao azy le zanako efa teraka ao an-trano ao mazava amintsika koa ve zany fanazavany zany tompoko mazava sa tsy mazava fa holan'ny kaloria moa zany ny afarany ianao ihany moa zany mifandimindimy eto misy zany ohatra ny hoe mipetraka any amorotsiraka matetika misy an'izay de le zaza variana ny ray aman-dreniny de atakalony kalanoro alainy le zaza fanahny le zaza de ny anazy ataony amin'iny de lasa autiste le zaza misy tsy autiste hatramina kely fa rehefa le bebe le zaza ka nangalariny kalanoro de mivadika autiste le zaza tonga de tsindrina mihitsy ny olona misy fanahy manambady de mety ho sampona ny zanany satria le rangam ray miaraka aminy nefa misy fanahy koa miaraka am'le ramatoa nisy olona vomaly ngamba ny tantaran'iny hoe natory ny andohan'le vehivavy natory de nahita ohatran'ny rano nisy ohatran'ny rahoany de nivadika olona de aveo ny teny hoe za hiaraka aminao izy izy raony de tsy nekeny za hiaraka aminao tsy nge farany nekeny ihany tonga de nilatsaka ny ray taminy teo le aloka mainty be io de aveo ny zanany tanterina ohatra nisy fahasampona ohatran'izay le tantara zany dikan'izany zany tsy zanak'izy sy lay rangaha le zaza fa zanany tamin'ny fanahy manambady nateo hoe fanahy manambady zany de hoe tsy olona no ny ray tam'le vehivavy fa misy fanahy tao anatiny na ko ny ray tam'le lehilahy vadiny ihany izy fa le lehilahy vadiny io nisy fanahy tao anatiny de rehefa nyray zareo de le fanahy tao anatin'le lehilahy no niaraka tam'le vehivavy de tsotra ny fanahy manambady mila roana tany amin'ny baiboly katolika moa de asmode ny anaran'izy io asmode azonareo raisina ihany zany asmode ny anjely Rafael no nanalan'izy io lasa matetika moa ny zaza azo avy amin'izy ireny de homme hybride zany hoe sady tsy ny homme ny animal tsy fantatro koa hoe anjely fa zany koa na tonga ndre ny darafify lavabe reny anjelin'Andriamanitra anjely mivadika tamin'Andriamanitra nanambady olombelona de lasa homme hybride tahaka andro darafify riza moa Goliata mirefy 3 metatra mahery zay tsy olombelona ihany koa no mety rainy nandreniny de zay le hoe homme hybride zany hoe tsy olombelona tanteraka hoe olombelona nanambady olombelona de misy ohatr' zany koa le manambady kalanoro fa tena misy ny kalanoro de mivady amin'io izy de zay mahatonga ny hoe roay de le fanahy manambady somary tsetsatsetsatra kely le manofo manao firaisana isaky ny amin'ny alina na efa nanofo nanao firaisana tamin'ny olona na oloniza na oloniza de maka endrika hoe de miray aminao de fanahy manambady no azonao arinan'iny satria raha vao manofo amiray ianao de fanahy ny tonga ao aminao miaraka aminao mihitsy lay fanahy zay ihany aloha tsetsatsetsatra makasika an'izay mazava amintsika daholo ve zay fa androaka de volo farantsika aloha ny alana aloha mazava sa tsy mazava bebaka am'izay zany zao tsika tsy zao
fa miala akoatry ny efa nataontsika tsy hoe tsy nety le teo alohandray fa efa vita iny fatohizana ny fibebahana amin'ny heriny androany irotsakitsika ny amin'ny hoe ahoana am'izay ny atao am'le fampitehana ny devoly reto avy ny dingana rana de avy eo tsika manapaka ozona am'izay tsy haiko izay fanarahantsika na isy mpiano manapaka na hoe verenareo olona amin'ny laribia fa ny laribia mpifoazana am'tya de fanapahana ozona fotsiny ohatra de manao akanjo ny mpiandry de anao manatony tapatapahana tsirairay tapahana am'izay amin'ny anaran'i Jesosy miankina amin'ny fandaminan'ny fiangonana ny anjarako aloha zany namianareo hoe zay tompoko ny karazana ozona mety ho hita amin'ny olona mino angamba fanazavy zany ohatra masoandro be lohataona de fanirina nge hoe raha vatapaka ozona nge anao de mitsambikimbikina kely tsy makaiza de tonga ho azy ny vola tsy makaiza de tonga ho azy ny vady tsy de tiaviny etsy ninona moa etsy amin'ny arabe hoe aizy izy zany avy atirana bavy tsy de tiaviny tonga ho azy eo aminao io hoe lasa de tiavina be nge vao ozy anao de mila mikaroka be fa tonga ho azy io zay ve tompoko madado moa misisika foana ny hoe say vo manontany ho an'ny olona ty mbo manonteny amin'ny tsisy fanontaniana tsy ve tompoko mafaka miazakazaka eto entenao fa malina anareo ve aloha sady tsy maliny eny tompoko ndao ary za zany miverina eo amin'le fanontaniana hoe raha misy le nanozona na ratsy na medicine hoe nanenjika zany de eo amin'le hoe raha manantona ka tsy mamela eloko de eo zany no hoe ny didinao zany de mino an Jesosy Kristy zany Jesosy Kristy tompony le famelan-keloka lehibe mihitsy zany le nandatsahan Jesosy Kristy tompo teo amin'ny rany ka raha misy mahatoky an Jesosy Kristy tompo ianao de tsy mametsiny anazy tsony ianao zany fa afaka mino mifonao de mivavaka ho anazy ary nataonao de manana tsy maintsy misy tenin'Andriamanitra foana zany raha hoe mazoto ianao ka hoe minan'Andriamanitra manako fo amin'Andriamanitra de misy fampahirezana ho anao zany de afaka voavela zany le eloka na le tsiny sora tompoko averiko rehefa nanantona olona ray ianao ka tsy nentina melanao izy ozy izy rehefa nandrain'i Jesosy ianao de nirahan'i Jesosy efa nividy anao dikan'izay zany efa vita ny anjaranao zay fa ianao le tsy mamela voazona am'izay ianao zany ianao le tsy namela fa ny azy tapaka teo amin'le fotoana ny tenenany hoe samba mamela samby fona aminao toy izy Andriamanitra hoe tapaka manomboka eo ny ozinao aminao zay ny tena zavatra mahafinaritra amin'ny fiainana de reo miaraka daholy fitiniko am'izay fanapahana ozona tokony atao ny fandroana de voly isan'andro toizo tokony atao ny vavaka isan'andro tokony fa tsy hoe inona daholy zany sady mivavaka ve de mbola manapaka ozona ve de mandroaka de voly koa ve zavatra traitement tokony atao daholy zany dia zany aza reraka tsika ataovy daholy tapao zay ozona azo tapahana roay zay azo roana ao an-tranonareo ary vava arak'izay tratra de mandehana amin'ireny fifadikanana rehefa misy reny de mandehana nisy farany teo zao teny anjaza marolahy de nitenena mihitsy hoe allo mba amena fotoana malalaka ny olona ibebahana tonga de atsasakady mahery fibebahana fotsiny ny tanisa de vovavolombelona moa ny olona njoro hoe tena misaotra Jesosy fa tena natsiaro afaka zahay zay ao tsisy fantaniana tsy fandroaka de voly aloha tsika marana anazy de mitoy indray azy zoma am'roa zany tsy asina sport tsony enana misy kelera raha tsy manina fa toa de fa mitoy isaky ny zoma de raha mety manaova kaye mihitsy nareo kaye de mety mifandimby meo mantsy zay de asivo mihitsy hoe zoma fanavozana de andraisanareo noty tato oziny de am'izay tsy mamerina ohatran'le teo tsony tsika sao de re tonga andreny amin'ny tababolana de hoe inona moa raha olona le oziny de mifamianana fampijery fotsiny inona re de amerina an'izay ndray tsika de lasa ozinareo hoe ohatran'ny efa lerena foana no miverina fa efa mba hitantsika iny de mba tsy averitsika tsony zay de efa mandeha zany ny ozina de efa fanapahana sisa no tanterahantsika tongava ny ndrainy amin'ny heriny de eo indray tsika mahita nytoyan'izay tantara amin'ny fanapahana oziny zay samy manangana ny tranolayany de samy mangataka amin'i Jesosy hoe inona Jesosy ny ozina sy mbola mamaritra anay manana liturjia fanokanana tranolay ao tsetsatsetsatsyatra ihany de azonareo fotokopieny de manaova re olona tranolay de mivavah fa ao no amanginy Jesosy hoe zao koa ny ozona taminareo foazany amin'ny roany te antany io Jesosy inona koa Jesosy mahatonga ny fa tsy maintsy mamangy anao Jesosy se mitady no mahita ary zay mandondona de voambaravarana mba nitanjona de fifoazana afaka fifoazana tahin'Andriamanitra de mba androso ianareo amin'ny manaraka rehefa makatona de hoe tsy mbitsono ny tokotany
fa enona feno motos tomobile be ao satria efa manana fiara daholo mifanao fanavozana fa tsy tomobile raigny aleo mba isisika aminareo aleo mba isika manjara tena zany hoe faniriny fa mila tonga am'izany tsika milohany atokavana am'izany fa tena tonga izany rehefa tena manapaka ozina de mandroaka devoly tsangana ary tsika androaka devoly na de tsy nianatra loatra aloha ary resaka fomba fandroana devoly tsika vavaka ary tsika fifantohana ny olaitsika ao anatin'io fefakadiny kely amin'io endrika hivavaka ary tsika misy favalo maro dia o falifaly sy miravoravora raha mamotraka izayo biza tsy manankiry andresena azy reo ry mpamonjy olombery Jesosy tompo enao mihitsy no mila tena amite mihitsy mialinareo za tsy mila nareo tsy voatery miandry fampianarana be fa tonga de hoe finoana fotsiny rehefa mino an Jesosy ianao za mino a Jesosy tena amite mihitsy za tsy mila nareo tsony devoly mandroaka fotsiny ao de enao zay faritra mety marary na faritra tianao roana devoly mialohan'ny alanao eto am'izao toeran'izao vavaka itsika misaotra indrindra Jesosy sambatra zay maheno an'izany fampianaranao zany fantatray ny marina ary marina no manafaka anay tsy ho andevo misaotranao fa na de zavatra hafa ary moa saika nozaraina de noho ny ambe sy maro mbola be koa ny tsy nalala ny oziny mety mamatitra azy mbola be da be ne Jesosy mety tsy voatanisanay ny oziny tsy indrinda zany tsy ambanimbavy zany ny oziny fantrana ny oziny tsy mipaka ny oziny tsy mitsatoka zany tsatoka zany mbola tsy hitanay zany zany tsy miobongo zany efa ninambarany rahalaliva teto zany ane Jesosy mahazo anay daholo fa zay Jesosy tena teo afaka efa misy afaka aloha taminay efa nisitrana taminay fa tsy anaiky zay Jesosy raha tsy tonga am'le tanjona zay tenirina ho anay tsiraray avy reo ny vahoakanao Jesosy le vahoaka tena mangeta ety reo le tsy tapaka fa tonga eto foana mba manovo fahalalana fa ringana ny oloko noho ny tsy fahalalana ho ianao tsy fisiny zany fahalalana zany tamana ny olonao Jesosy mianatra ny teninao tamana ny olonao mianatra n'zany fahalalana avy aminao zany na za koa raha mba tamana ny eno ny feoanao tsy anaiky zay Jesosy raha tsy tapatapaka hatramin'ny faka mihitsy reo oziny reo tsy anaiky zay raha tsy mahatsiaro tena afaka tsy anaiky zay raha tsy mahatsiaro tena hoe iny fa tafavoaka ny fiainanay fa tsisy nateraka ny ahantry zany tsy nisy nateraka ny horesy zany tsy nisy nateraka ny horesy zany zany ny fanahy amin'ny Jesosy marina ny teninao hoe tsy fanahosa amin'ny menanay fa fanahy mahery fanjakana tsy azo ampiororona no nomenao anay tsiraray avy ka eto atanina nandrano ampandrany zay no miantso ny anaranao am'izao zoma fanavozany zao Jesosy tonga avy eto ianao androany na de nianatra rehefa nanaiky nianatra ny olonao rehefa nanaiky ny eny ny teninao misy olona resy lahatra iovy eto androany misy olona miasa any amin'ny fitsarana resy lahatra iovy eto misy olona miasa any amin'ny domaine resy lahatra iovy eto misy mpiasa-panjakana resy lahatra iovy eto okizay tena mahatsiaro hoe mijaly ny vahoaka malagasy mijaly ny rahalahako kay misy olona tonga mahantrany noho ny amin'ity kolikoly ataoko ty ay ty tena de resy lahatra izy androany Jesosy anajanona an'izany misy olona tonga eto androany manapahefana izy mety manapahaizana mety dokotera manapahalalana resy lahatra izy anajanona ny tsirariny rehetrarehetra amin'ny fiainany fa miteraka ozina ho azy ary raha tsy voaozina izy de nitaranany tsy maintsy itsy-pozipozy satria araka ny tenin'ny Joba teo hoe zay nahafafinay de tsinjainay zay Jesosy tsy te hiteraka ozina ho an'ny taranakay tsy te hampandova ozina ho an'ireo zanako kely mampalahelo reo Jesosy efa tsy fidiny ary no entiny ankehitriny efa tsy fidiny Jesosy ny mitsindroka fako eny amin'ny zordira amin'ny malagasy efa tsy fidiny zao hoe tsy manana zara-tany firitsony zao tsony malagasy efa tsy rariny efa mbiakoritsy ny fahantrana efa tena renay miatraika mihitsy hiditra ane zao mpianatra Jesosy zany zao mbola adi-tsainy ny ray aman-dreny daholo zany samy fidiran'ny mpianatra zany Jesosy ny talaonay eto anatrehanao zay tena mino
fa marina ny teninao hoe ho amin'izao fifoazana izao no amonjena ny Madagasikara. Efa manomboka mirehatra ny hafa ankehitriny Jesosy, ary tsisy afaty an'izany hafa zany Tsolo-mandrakizay. Andalo eto daholo ireo mpanomponao ampahery, ampianatra, hitondra ihany koa ny teny mamy. Reto zay alohan'ny hodinay, reto de volona nandrazondrazona ny fiainana ireo, tsy afahanay mibebaka, mahatonga ny blokazy mpiainanay, mahatonga anay kamo koa Jesosy mieritreritra ny asanao. Hopitehanay daholo ireo Jesosy ka tia ny tananay levo ny tananareo de ataovy ohatran'izao. Teo amin'ny tananareo de voly roay, miala any amin'ny tanako lefa sa mandroky, miala any amin'ny tanako any hoe alefa Kalanoro Vasimba roay any amin'ny tananareo any zany, miala any amin'ny tanana any zany, miala any amin'ny tanana Kalanoro Vasimba rehetrarehetra, miala any amin'ny tanana any zany. Devina teneny hoe de voly fandrava hoe de voly fandrava, miala zare vetivetika aloha, vetivetika ianao vetivetika, tsy hoe apopoka fotsiny fa io misy devoly, tsy zakany devoly mihitsy zany le atao hoe miala, tonga de miala izy. De na pitsero raha vao misy marary io tananao io misy zavatra tsy normal io tananao io mantsy no ampiasaitsika ao anatin'ny fefakadiny, de tsy mety raha tanana maloto le izy. De le maloto zany tsy hoe voretra fa alanao zany fa so misy kalanoro le tananao, avy nandray vola, avy mifandray tana tady roana ohatran'izao. De le roana zany anapatapahana hoe miala amin'ny tanako any lefa miala any amin'ny tanako any kalanoro, miala any amin'ny tanako any, maly tsy manan-kery tsy manam-pahefana. Mevina roay miala any amin'ny tanako any ro tanana, miala tanana any amin'ny ro tanana. Somary pitsero mihitsy l'équipe, pitsero amin'ny anaran'i Jesosy alefa, pitsero amin'ny anaran'i Jesosy alefa, pitsero amin'ny anaran'i Jesosy, anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Levina may zany may ao anaty kibona eo amin'izay miala amin'izay. De voly Kalanoro lefa Vasimba lefa fanamanam-bady hoe vokanina lefa vokanina. Somary pitserinareo mihitsy l'équipe, pitsero moramora alefa pitsero ohatra zao mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy. Ao vokanina lefa vokanina amin'izay, lefa vokanina rehetrarehetra amin'izay. Ao vokanina rehetrarehetra, levina fanamanam-bady, miala amin'ny fanamanam-bady, fanamanarona anay, tsy tany an-tavan'i Jesosy, miala efa. Ao zay aloha e, ao zay misy te handoa ve zao nareo? Zagany ny tanana misy te handoa, nareo reny manohy daholo nareo any an-trano. Makalesa midosonareo de misotro rahan'i Jesosy. Nisy mitondra rahan'i Jesosy ve nareo? Nisy ve? Tsisy mitondra amin'ny heriny, mitondra amin'ny heriny, mitondra daholo amin'ny heriny, tsy miteny zay tsony zay zany hoe mitondra fa mitondra nareo. Tonga de ametsika ny titire asa-panafana, mety intelo zomaly izy aveo an'izay de io zany izao tsy bangy intelo io farafakeliny de aveo mandroaka any an-tranontsika. Zao ny ahitsantsika daholo indray ny rôdy fandika, eno tsara rôdy ny fandika ny devoly manaramody le de ahitsana tena atao veotra ny eninao mihitsy mihitsana. Dao ary amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta no afahanay manitsana devoly satana rehetrarehetra, miala amin'ny anaran'i Jesosy lany devoly satana. Bienvenue lefa haitsano hoe haitsano amin'ny anaran'i Jesosy zany, anaran'i Jesosy. Haitsano ny devoly, tsy manaranaraka anahy tsony hoe miala, tsy manaraka namody tsony e, mihitsany eto androany zany, mihitsany eto androany zany, tsy manaramody tsony zany, sanatsony zay. Saotra Jesosy, saotra Jesosy zay aloha ny vitanay teto androany, fa melohan'ny hodinay de ao amin'ny tokantranonay Jesosy feno devoly mpanakorotana. Le valim-bavaka antenenao tao amin'ny Daniel teo tokony mba ho tonga nefa bloqué ny andalany indraindray, hitodika any amin'ny tokantranonay zay amarananay azy, samy mitodika any amin'ny tranonareo amin'izay. Tena eto nareo iriko mihitsy mba hifantoka mihitsy de mitodiany amin'ny tranonao,
ao afeno asana devoly mitondra blocage indraindray mitondra fana be korotana nareo le miady lava otrano be korotana ny ao an-trano ao misy devoly satana mifantrana ao dia iny tananao misy afo iny dia dory avaty mihitsy amin'izay io devoly satana otrano fa hitanao zany Andriamanitra miasa ao amin'ny tokantranonao zany Jesosy hoenao hoe manandrifiany farao dia anandrify zay fo amin'ny tokantrano io feny devoly satana zay mihazona anay amin'ny fahantrana mihazona anay be korotana mihazona amin'ny fiainanay mahatonga anay lasa merikerika amin'ny fiainana zay Jesosy mino anao zay Jesosy mahatoky anao mianarany Jesosy avy a Nazareta amin'izay afany amandory tsy mandevina ny asan'ny devoly satana any amin'ny tokantranoko any levina devoly blocage rehetrarehetra levina levina ny sabotsy any zany tsy manan-kery tsy manam-pahefana zany torako amin'ny afin'i Jehova levina aran'i Jesosy Kristy levina aran'i Jesosy Kristy zany levina aran'i Jesosy levina blocage eo amin'ny tokantranao zany torako amin'ny afin'i Jehova devoly blocage fanaratsy mitondra fahampitehana faharavana kalanoro mivazimba levina zany levina zany levina zany levina zany levina zany aminaran'i Jesosy levina zany aminaran'i Jesosy levina zany aminaran'i Jesosy Soda Jesus. Soda Jesus. Soda Jesus. Ano todika any aminareo any todiany any aminareo diovy aloha le tananao indray aloha fa reraka roainy devoly miala hoe kalanoro hoe kalanoro Soda Jesus. Soda Jesus. Soda Jesus. Soda Jesus zao samy todika any an-trano dia samy tena manonona zay tsodrano farany zay fantatrao mihitsy ao amin'ny tokantranonao io mba indrindra ho an'ny manana vady maditra zanaka maditra le tokantrano ndraindray feno olana ny ekolazinjazy dia tsofo rano mihitsy va ho fitahina zay tena avy any am-ponao mihitsy tsangano ny tananao dia mitodiany amin'ny tokantranonao any Jesosy ivavaka aloha tsika Jesosy ndreto zay tsodrano ny tokantranonay efa zatra mpanozona loatra tao zay taloha fa zao dia tsofinay rano ny tokantranonay Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy samy tsodrano amin'izay tsofoky rano amin'ny anaran'i Jesosy ny fisahina fahasoavana irotsako amin'ny tokantrano Jesosy Kristy ny anjaka ao amin'izany tokantrano zany ho feno fahasoavana feno fitahina ho Andriamanitra manankarem-pahasoavana anambona anay tsiray amin'izay rehetra ataonay tononay fahareseny satana tononay fahareseny satana amin'ny tokantranonay tononay faharavony satana resiny devoly satana Andriamanitra ny tomponay sodra Jesosy arovy amin'ny loza maro samihafa Jesosy ny tomponay sodra Jesosy sodra Jesosy sodra Jesosy zay no vitanay aloha androany fa manomboka androany zay Jesosy fa tsy androany any dia tsy hitsahatra isaka ny zoma amotika ny devoly foana amin'ny tenanay sy ny tokantranonay sy ny firenenay mino zay fa tsy maintsy misy vokany zany raha androany Jesosy tsy misy zavatra nafafoka tsy maintsy hojinjainy zany fa rehefa namafy fahasoavany zay namafy toroteny mamy namafy fitahina ho an'ny tokantranonay tsy maintsy rotsaka amin'ny anaranao zany satria marina amin'ny teninao ianao sotra indrindra Jesosy dia mametraka amin'ny fiainanay tsiraray avy eo am-pelatananao samy mangataka amin'izay amin'ny lohan'ny nodiana fa efa nieny ny tenin'Andriamanitra teto ianao dia hoy ny tenin'ny tompo hoe te-hampamaranana inona ara zao ny tianao ataoko aminao dia ataovy tombavaka ampinoana mihitsy Jesosy sodra Jesosy amin'izao famaranana izao jery anay isam-batan'olona ianao hitahiry anay ianao Jesosy araka ny abian'ny famindram-ponao jereny olonao tsiraray avy aza vela ho resy Jesosy tafiohery izy Jesosy ambino amin'ny asany izy ianao hijery azy amin'ny asany ray manontolo
dia amarino amin'ny teninao Jesosy. Ataoko samihafa ny manompo aho sy ny tsy manompo aho ianao. Sora Jesosy, mahatoky anao anie zahay Jesosy, mino anao anie zahay Jesosy, na iza na iza toerana misy anay, na eny an-tsena zay mivarotra, na ao an-tokantrano zay, dia ho feno ny fahasoavanao zany. Sotra indrindra Jesosy, tononona amin'ny anaranao Jesosy, fahasoavana sy ny fitahiana ho amin'ny tsiraray avy izay tonga nanatrika an'izao fotoam-bavaka izao. Sotra Jesosy, soniavinay zany amin'ilay vavaka nampianaranao fianatra ao fa izay manao hoe rainao zao ny an-danitra, ho amasina ny eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, atao anay sitraponao, ety an-tany tahaka ny an-danitra, meo anay misy anasazy ho anay, ary mamelany elokaio tahaka ny namelany izay meloka taminay, ary aza nitondrany amin'ny fakam-panahy, fa manafany amin'ny patsy, anao ny fanjakana sy ny endry, ary voninahitra mandrakizay. Raisy nitsotranao avy amin'ny Jehovah Andriamanitra ray, fa Jehovah Andriamanitra rainao zay natsoinao teto any amaly vavaka anao tokoa izy ka natanteraka ny teny hoe reko ny fitarainanao hitako ny fahorianao, ho avy azao ka hamonjy anao amangy anao tokoa ny amin'ny fahotana vitanao, ka abebaka anao, ka ilaza aminao manao hoe ity ny lala tsara ka izory, fa zay rehetra manompo an'Andriamanitra, zay rehetra nitahian'Andriamanitra dia tahiny hatramin'ny taranaka fara mandimbony. Sotra indrindra Jesosy, raha misy nidera sy nihaja ary mivonahitra dia ho anao rera misaotra raha io. Amen. Jehovah o te raina ia. Andriamanitra sika manao hoe voninahitra aneo an'Andriamanitra irery ihany. Aleluia! Masina, masina, masina Jehovah tompony maro, enika voninahitra rehetra ateka ho azy.